Salama daholo eo androany isika de ndaondrera hiresaka anirito tsara ho fantatra tato anatin'ny ity herinandro ity. Nazava sy hentsitra ny teny izay nalefa ny filoham-pirenena nandritra ny fidinany nanao fitsidihana tany amin'ny seranam-piaramanidina Ivato tamin'iny andro omaly iny araka izay efa nambanantenainy tao amin'ny pejiny tao mo izay fitsidihana tany amin'ny seranam-piaramanidina Ivato zay mba hamahana ireo olana rehetra sy ny savorovoro izay nalaza tao anatin'ny tambazotra Facebook tato ato zay. Ka izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'sisy tamatabataka gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga de vavany ndahoary. Mialohany hanarahantsika an'izay pitsopitso ny mahakasika ny fidinany filoham-pirenena teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato zay dia ndao ho fantarantsika ny malaza avy any Sambavany. Samy hatolotra ny fitsarana any Antalahy aorian'ny famotorana izay ataon'ny mpitandron'ny filaminana na ilay zokiny na ilay tovolahy izay nanolana any zazavavy kely mbola 17 taona monja izay mpianatra ao amin'ny EPP Amboangy Bebemarivo ity nisy nanolana ity. Noho ny fanolanana nanjo an'ity zazavavy dia nahiditra hôpitaly ao Amboangy Be tamin'ny 17 Jolay ary tsy voatsabo tao dia voatery nampiakarina any ambonivohitra Sambava mba hanohy ny fitsaboana. Indray hariva dia nantsoiny rahavaviny izay zanaka rahavaviny reniny ilay zazavavy fa misy ny lehilahy izay mitady azy etsy ambadika. Tsy nanampo ninina ilay zazavavy fa vetrany ny entina-keriny tany amin'ny tranon'olona izay tsy nisy olona dia natao ankeriny. Vao niseho ny tranga vao tonga saina ilay zokiny fa tsy nanampo hisy fanolanana fa nihevitra asaina handeha hividy zavatra satria raha ny vaovao azo dia misy roham-pihavanana ihany koa ny eo amin'ity zazavavy ity sy ilay tovolahy izay navandoza. Nizara roa araka izany ny fianakaviana ka taony tsy nanaiky hanaovana an'ity zavatra ity ho mangingina fa tsy maintsy ho atolotry ny fitsarana. Efa vita tamin'iny andron'ny 12 Jolay iny mo ny famotorana izay nataon'ny zandarmeriam-pirenena tao Amboangy Be mahakasika an'ity raharaha ity. Noho izany dia tsara ihany ny mitandrina ary na dia olona izay heverina havana aza mety ireny no havandoza satria amin'izao fotoana izao efa tsy kely lalana ny ratsy ary efa miharatsy foana ny fisainan'ny zanak'olombelona ary lasa mihamivadika biby ny ankamaroan'olona izay efa tsy saintsony no mibaiko azy fa lasa baiko ny filahina tahaka an'izao fanolanana izay nahazo any zazakely vao 17 taona monja izao. Marihina hatrany mo fa helohany lalàna izay fanolanana izay ary efa namoaka ny lalàna mahakasika an'izay mihitsy mo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ireo rehetra izay tao amin'ny gouvernemanta nandany an'izay lalàna izay. Jeux olympiques 2024 ao Paris indray efa tonga ao Paris Céline Dion tonga tao Paris tamin'ny andron'ny talata 13 Jolay nivantana tao amin'ny Royal Monceau ilay hôtely lehibe malaza ao amin'ny boriboritany fahavalo izay mpandray vahiny malaza ao andrenivohitry ny France. Izao fiverena Céline Dion any France izao dia midika fa tsy honintsony fa raikitra ary isany handray anjara hanentana ny lanonam-panokafana ny lalao olimpika 2024 ny tenany izay atao ny zoma 14 Jolay miaraka amin'ireo mpanakanto fantadaza maro. Tsy hivina fa tao anatin'ny volana maro izy no nitsahatra tsy nihira intsony noho ny tsy fahasalamana izay nanjo azy. Fantatsika tsara fa tato anatin'ity herinandro ity roa andro lasa angambany izay dia nanao ny filazana ny filoha Andry Nirina Rajoelina tao amin'ny page Facebook ny tao fa tsy maintsy hanao fidinana fotony eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izy mba hijery ny zavatra rehetra izay mandalo ao anatin'izany seranam-piaramanidina izany satria tato ato zay mo dia
nahitana taratra sy ny fitarainana maro isan-karazany izay avy amin'ireo mpampiasa an'izany seranam-piaramanidina Ivato izany ireo voyageur moa zany sy maromarina kokoa izay mitaraina noho ny afitsoko ny fanararaotana sy ny kolikoly manara-penitra izay ataon'ireo mpiasa sasany ao anatiny izay seranam-piaramanidina Ivato izay. Na ny malagasy moa izany na ny vahiny dia efa samy mitaraina avokoa amin'izay afitsoko ny asa ratsy izay ataon'ireo olombitsy ao amin'izay seranam-piaramanidina izay. Ka manoloana izany mba hialana amin'izay fitohizany kolikoly sy asa ratsy izay moa dia nandeha nanao fitsidihana teny Ivato ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mba hijerevana ny marimaritra iraisana sy ny mba handrosoana ny vahaolana maharitra mba hialana amin'izay kolikoly lava izay tsy misy fiafarana ary mampitaraina ny be sy ny maro indrindra ireo izay mpandeha amin'izany seranam-piaramanidina izany. Marina etona fa tsy ireo rehetra mpiasa ao anatin'izay seranam-piaramanidina izay dia manao an'izay kolikoly izay avokoa sy manao an'izay fanararaotana an'ireo voyageur izay avokoa, fa misy andian'olombitsy izay efa zatra manao lalandrinina no manararaotra an'ireo voyageur ka mahatonga ny fitarainan'ireo voyageur izay miely eran-tapatsoratra Facebook indrindra fa ao amin'ny pejiny La Liberté d'Expression no tena ahitana an'izay fitarainana maro isan-karazany izay ataon'izy ireo anonimamo izay fitarainana izay arahana vidéo amina caméra de surveillance ao anatin'izay seranam-piaramanidina izay moa izay fitarainany ireo mpandeha izay. Mazava sy hentsitra ny tenin'ny filoham-pirenena Rahavantana vao naheno sy nandeha nitsidika an'izany seranam-piaramanidina Ivato izany fa tsy azo leferina intsony hoy izy ny resaka kolikoly na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina. Tsy miara-miasa amin'olona manao kolikoly isika hoy izy ka tsy maintsy handraisana fepetra ireo rehetra izay minia mbola manao an'izay kolikoly izay ka avy hatrany dia voaroaka amin'ny asa ary tsy afaka hiasa intsony fa aoka izay tena miasa ampahamarinana sy manaraka ny lalàna no hiasa ato amin'ny seranam-piaramanidina hoy hatrany ny filoham-pirenena raha nanafatra an'ireo rehetra izay minia manao an'izay resaka kolikoly izay fa tsy azo leferina hoy izy izany ary tsy maintsy hiarana sazy ireo rehetra izay mbola minia manao an'izay resaka kolikoly sy ny fanararaotana any mpandeha ao anatin'izay seranam-piaramanidina Ivato izay isan'ny seranam-piaramanidina tena lehibe indrindra raha ho an'i Madagasikara moa izany seranam-piaramanidina Ivato izany. Ka izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboky lahy sy tomboky vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay alefanay amin'ny sesy tao Matagasy. Tomboky lahy sy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.